Mbola tsara tompokla miarahaba finaritra tompovavy afaliana ho any mampafantatra anareo fa ny université ny Toliara dia mikarakara hetsika siantifika velakevitra iraisam-pirenena miompina amin'ny lovany enti-paharazana eo ambany fiahiany ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika sy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izy io dia kambanan'ireo université avy amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara hetsika maneran-tany io ka mpandray anjara mpitainin-davitra sy mivantana no hitrantsetra avy amin'ireo nosirahavavy manerana ny ranomasimbe indiana fa ihany koa avy any Afrika, Amerika, Azia ary Europe. Ny komity siantifika ny velakevitra dia ivondrona ireo mpampianatra avy any amin'ny université mpikaroka akademisiana tena avolenta amin'ny mahataleny sara ny maizy arikolosaina ny tenako sy mpikambana eo anivon'ny komity mboninahitry ny velakevitra dia mahafaly ahy ity hetsika izay manamarika ny fikarohana momba ny maizy arikolosaina malagasy ity mifanindran-dalana amin'ny tetikasan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolosaina hitondra manerana ny faritra efatra amby roapolo eto Madagasikara mitao tsaritany ara-kolosaina sy ho fanomezan-danja ireo harem-baka tsy azo tsapain-tanana izay nolovaintsika avy tamin-drazana izany. Ny velakevitra dia norafetina anatina zana-tseha-pikarohana folo. Zana-tsehatra voalohany ny hery efatra tonta, ny herin'ireo singa mandravitra ny tontolo, ny afo, ny rano, ny tany ary ny rivotra. Ny zana-tsehatra faharoa kosa dia ny efamira masina, ireo zoron-tany efatra dia ny atsinanana, ny avaratra, ny andrefana ary ny atsimo. Zana-tsehatra fahatelo ny firafitry ny tontolo ny tsy hita maso, ireo hery avy any ekotra, Andriamanitra, Zanahary, razana, ireo lalàna avy any ivelan'ny natiora, ny vintana, ny anjara, ny lahatra, tendry, antson-javatra avy eo anivon'ny tena, tsimo, tody. Zana-tsehatra fahaefatra ny akon'ny tena, ny haivolana eo anelanelany akantony rari-tantara sy ny fahasamihafan'ny haifeo. Zana-tsehatra fahadimy ny literatiora hita maso raketin'ny aina, ny lamba mena, ny haitaovolo sy ny sisa. Ny zana-tsehatra fahaenina ny fanorenana sy ny fanarenana ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny fiarahamonina, ny filaminam-bahoaka amin'ny alalan'ny tangena, ny tsitsika ary ny dina. Zana-tsehatra fahafito ny fandalana ny maha-olona ho an'ny taolo, ny fihavanana. Ny zana-tsehatra fahavalo ny asin'ny aina, bioetika sy etika ny aina. Zana-tsehatra fahasivy ireo fanahy ny lovandrazana, ny vary, ny omby, ny tokagasy. Zana-tsehatra fahafolo ny fahateram-baovao masimandidy, famerenan-kasina ara-piarahamonina sy ny kolotsaina mba miteny. Afaka hazahana amin'ny internet ny boky kely famelabelarana ny velakevitra rehefa ampidirina amin'ny andian-teny hoe lovandrazana malagasy. Raha mila fanazavana fanampiny azo ataony mandefa hafatra na mailaka amin'ireto adresy sy laharana manaraka ireto. Ho an'ireo maniry handray anjara ny tolo-tserasera-pikarohana dia tsy maintsy alefa amin'ireo adresy mailaka voalaza etsy amban'ireo. Fetitaona farany fandefasana ny tolo-tserasera-pikarohana dia ny 30 aprily 2022. Misaotra anareo na aritra ny aina.